Mahazovana amin'izao fotoana izao ny fandroahana mponina amina velaran-tany lehibe izay efa nohajareiny nandritra ny taona maro tsy mitaza-potsiny ireny tranga ireny anefa ny filohan'ny komitin'ny fiarovana sy ny fandriampahalemana eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita ka nidina nijery fotony ny zavan'ny tranga teny avara-tetezana nampita tafika. Nidina teny amin'ny fokontany avara-tetezana nampita tafika Andriamatoa Ramaroson Alain, filohan'ny komity fiarovana sy fandriampahalemana ao anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita no sady mpandrindra nasionaly ireo komity mpanao fanadihadiana ao anivon'ity androm-panjakana ity. Tamin'ny herinandro lasa teo ho nijery akaiky ny zavamisy manoloana ny fandroahana mponina eo amina velaran-tany iray ao an-toerana izay tsikaritra fa hanisy namefy avokoa. Reto olona reto tamin'ny 7 amby 20 nefa nangataka ny tany io. Tamin'ny 2 amby 70 zay vao valiny ny domaine izy. Dia efa nisy filazana teto Petadrindrina navoaka tsisy valiny. 1er décembre 92. Faharoa 2004. Décembre tia nefa ny sasany mahazo titre. Dia tia ny taratasiny an'ny domaine mihitsy teny hoe mandeha tsy moramora ny asa ato aminay zany andeha malala fa tsisy olana zany. Dia ahoana ny tsy hita tapika dia olo-kafa mahazo an'io satria manam-bola. Zay ny adivany eto amin'ity fireneny ity ary ampiovany ity. Tsisy manaiky an'izany intsony. Ary fandroahan'olona naniny sorako aloha no isy tonga farany teo fa tsy izy ny namarika ny trano. Fa izy zany mba olombelona ihany izy ary malagasy no anaty rahany mba malala ihany izy an'ilay zavatra rehetra. Ahoana no avelako zavanena vavy be voka zazakely be dia be reo andro ririnina be zao. Any an-dafy samy vazaha izy mba fampitsiso ny ririnina. Tsika zany samy malagasy tsisy miraharaha. Dia aloha iraharaha niza hitsivalana amin'io dia jorokatra amin'ny farany. Nivoatra nandritry ny fotoana ary sy faraisin'ity tompona andraikitra ambony ity antanana no mikasika ity raharaha ady tany ity ary sokatra ny fanadihadiana mikasika izany. Nilaza ihany koa Andriamatoa Ramaroson Alain fa mijanona eo amin'ity tany ity ireo vahoaka manitra. Tsikaritra moa fa noravandreo ho vahoaka ireo ilay fefy manodidina an'ilay velaran-tany. Tsy haindretom-ponina eny amin'ny fokontany avara-tetezana nampita tafika kosa nisy tsy hisaotra ireo tompona andraikitra mahefa.